aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Ny Timoty voalohany toko fahefatra ny 9:1 ka hatramin'ny 4:10 ry havana naoka ivelatra eo alohantsika fa hosingantsika manokana amin'izany. Ao anatin'izao toriteny zao ny 5:10 izay hovakiana anaran'i Jesosy manao hoe mazotoa hevitra izany zavatra izany dia mikeleza ena fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Anatranatra zay nataon'ny Paoly faraparany ho an'ny Timoty zanany ara-panahy resahana eto. I Timoty dia tanora ary napetraka hitondra ny fiangonana tao Efesosy izy ary tanana lehibe zany tanana zany. Manana didy sy andraikitra goavana i Timoty amin'izany fitondran'ny fiangonana zany. Ko nampaherezi ny apôstôly Paoly izy, nanarina izy satria ny apôstôly Paoly dia efa tonga amin'ny fanterana tsy maintsy misy ny mpandimby dia nanomana tompony andraikitra izy mba afaka hitarika tsara izany fiangonana zany, hitory ny filazany tsara. Epistily pastoraly moa izy ty, epistily zay misy torohevitra maro samihafa momba ny fitondrana ny fiangonana, kanefa koa epistily zay afaka katsika anatra tsara indrindra amin'ny vanim-potoana ankehitriny, satria tamin'izany fotoana zany dia notafian'ny fampanderan-diso maro ny fiangonana ka mijoro ny apôstôly mamerimberina mampatsiahany amin'izay fampianarana maro potitra dia ny finoana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ny tanjona amin'izany dia zao ny iorenana amin'ny finoana marina an Jesosy Kristy. Andeha havana isika ankehitriny ary iombona amin'ireto sampana tanora kristianina hijoro vavolombelona, hitory amin'ny alalan'ny hira. Ny hira voalohany amin'izany dia hira fiderana an'Andriamanitra, hidera ny tomposika ary hiandrandra azy mandrakariva. Ody araiko miandrandranao. Fahasoavanao narosaka ho tamin'ny arevesina fitiavanao izao rehetra izao ankalaza sy hidera ianaranao riraitsitoa kalerako ankalaza katrako ata iaveny fitiavana kanany foko
izay o Jesosy dia sarakanao tsy nihevitrany ianao sy ianao nisitrakao zay rehetra natrananao nataoko tsotra izao ka aiza no avonjy ahy trano izay o Jesosy tsy metra namanao satria niny atoko analavitra anao tina tiaro mitodido na dia diso lalana ka aiza no avonjy ahy raha tsy eo ianao
ny hira fiderana anisan'ny fanompoanan'Andriamanitra zany fa eto koa dia mamaritra ny atao hoe tena fanompoan'Andriamanitra ny soratra masina ka ny tena fanompoan'Andriamanitra zay lazaina eto dia voalohany milofo fatratra amin'ny fanompoana milofo fatratra amin'ny fanompoana ho ny andininy 15 taona hoe mikeleza aina fatratra mikeleza aina fatratra totsay imasoy tsara zany no resahana eto ho ny andininy 17 mandra-pihaviko tandremo ny famakian-teny ny fananarana sy ny fampianarana mamaky ny tenin'Andriamanitra mampirisika ary mampianatra zany tsindrin tsara ny hoe aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao aza tsy mitandrina aza atao atandrevaka ny asa fanompoana mahavara tsara ho izy mamaky ny tenin'Andriamanitra zay midikany hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra eto mahavara tsara hafa mihitsy zany olona hoe mahavatra mamaky tenin'Andriamanitra zany mampirisika mampianatra tamin'ny fotoana zay nahazon'ny Timoty antso ho amin'ny fanompoana dia nisy teny faminaniana mikasikazy eo amin'ny Timoty voalohany toko voalohany eo andininy 12 zao le voalaza ny hoe zao ndidy zao no omeko anao re Timoty zanako araka ireo teny faminaniana natao fahininy aminao mba hoentinao miady ny ady tsara ireo nametrahan-tanana i Timoty alohan'ny tondrany fiangonana ka tsy azo ny atao atandrevaka zany ositra masina zay nomena zany fa mila mikely aina fatratra izy amin'ny fanompoan'Andriamanitra amin'izay ositra masina efa noraisiny zay tamin'ny anompoanan'Andriamanitra ry havana eto amin'ny tompo inona ny fanekena zay nataonao tamin'ny tompo ry tanora satria Alahady nisy tikety ianio ty inona ny fanekenao tamin'ny tompo hanompoan'Andriamanitra amin'ny hery ny tanjaka amin'ny hira amin'ny fitondran-tena zao ry havana no hafatra goavana ho antsika aza lanina amin'ny fanaony zao tontolo zao ny fahatanoranao fa izao tontolo zao dia hamira veranao tsy hiantranao fa ny androm-piainanao lanio amin'ny fanompoanan'Andriamanitra fahalalana roa ihany na ianao hanompo an'Andriamanitra tahaka ny Timoty na dia mbola tanora azy izy na ianao tsy hanompo an'Andriamanitra ny fahatandranao ento zany hanompoana azy fa aza manao hoe aleo aloha rehefa antitra vao hiditra sampana dorokasy ohatra na sampana lehilahy kristianina fa de ny tanora ianao mirotsamby zany fanompoana zany efa nomen'Andriamanitra ny fanahy masina ianao nanoka tena ho an'ny tompo ianao ary indrindraindrindra raha hampandray ny fanasan'ny tompo ianao dia zao nitsaroviny hoe efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao nandray ny fanahy masina fo tahirinao ve zany maha-olona masina anao zany ny tanora ry havana dia mitory amin'ny alalan'ny hira izay toriana nefa dia tsy maintsy iainana aloha ho ny apôstôly Paoly hoe asiako mafy ny tenako ho mangana rehefa mihira isika dia mihira ho an'ny tenantsika aloha teny iraina ry havana tenin'Andriamanitra ny iraina ny hira fiderana hafatra atao ankira ary manasitrana sy mampahery zany mampitraka ny mitanondrika zany rehefa ny hira no deraina samezam-boninahitrin'Andriamanitra eny fa na dia ny gadra tany an-tranomaizina dia ny vano fatorana rehefa ny hira mafy ry Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina tamin'io teny io misy lanjany tokoa Jesosy namoaka fanahy maloto tamin'ny alalan'ny teny ny tenintsika ny hira ataotsika anisan'ny manasitrana ny aretina maro zany zay efa nahazo famonjena ary dia mila manompo an'Andriamanitra raha mbola omeny tompo ianao hery omeny tompo feo ianao tanjaka anompoy azy zany zany no nataon'ny rafozam-bavy ny Petera rehefa sitrana tamin'ny aretina izy dia nitsangana teo izy dia naninona izy
nanompo an Jesosy, zany hoe ny servira, ny tsiarakara sakafo ho azy, ny saotra azy, nankasitraka azy. Toy izany koa isika. Ikelezoay nariavana ny fanompona an'Andriamanitra. Aza atao atsirambina ny fanompona an'Andriamanitra. Fa zany no mahampanompo an'Andriamanitra anao, zany no mampiorina ny finoanao, ny maha olona mavitritra anao, olona milofo fatratra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao. Hira manaraka raitso mpandresy voavela eloka. Yang sunya
Jolay
sady zao sy anao lay ondrinany zao rehetra izao dia azo atao tokoa zao rehetra izao tsy dia maso tsy dia maso Fahatanterahana isika ny fona mbebaka tamin'ny tompo dia nahazo ny famelan-kiloka tonga mpandresy ary ny olona mpandresy olona vovelahino afaka miasa ho an'ny tompo tsy miasa fotsiny ihany fa amin'izao fizarana faharoa zao dia ampahafantarin'ny apôstôly fa mila mijoro ho modely ny mpanompon'Andriamanitra ho modely tsara hoy ny voalazany hoe mba iseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny atandranao mba iseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao zany hoe eto zany dia ny hafa nijerina indray velona ho an'ny hafa sika modely ho an'ny hafa ny fampiarana ho azo sapahitanana any fitorina riavana malala ny fampiarana ho azo sapahitanana ny teny zay toriana dia ny fitondran-teny zany aseho amin'ny fitondran-teny na dia tanora aza i Timoty dia amporiseny apôstôly Paoly izy mba hijoro ho modely tsy hoe kory hoe rehefa tanora dia tsy matotra avokoa ary zany no ambara eto aoka tsisy olona anao tsinitsina anao satria tanora ianao fa mijoro modely tamin'izany fotoana izany mantsy dia ny olona mahery ny 30 taona
zay azo ekena ho tompon'andraikitra manana ny ajany tety mbola latsaka zany ny apôstôly ny Timoty azafady mbola tanora eritreriny izy kanefa dia manana zanandraikitra goavany zany mbola tanora izy ary ampiriseny apôstôly Paoly izy mba hanana toetra maharesy lahatra ary rehefa manana toetra maharesy lahatra dia hajain'ny olona satria tsara fitondran-tena ka na firy-taona na firy-taona dia afaka atao foana ny modely tsara alain'ny olona tahaka ravana eto amin'ny tompo mampanahy tokoa ny fiarahamonina ankehitriny ho ny fitenin'ny malaza hoe manan-karena olomanga fa mahantra olomarina mahantra olomarina zay ho modely halain-tahaka eny fanadeny kristianina aza dia manao mpitaro-bato vilam-bava tsarovy riavana fa isika kristianina dia jereniny fiarahamonina isika kristianina no modely ny fitondran-tena mendrika fitondran-tena mahamendrika ny kristianina epistily velona mandehandeha azo ny olona rehetra vakina isika tsarovy riavana fa tsy izay ataon'ny hafa akory dia mahamendrika anao avokoa tsy izay ataon'ny vazaha rehetra any akory dia mety aminao avokoa fa tanora kristianina isika meteza ho modely tsara hanahaka ny Kristy aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny ahatandranao aoka ho tonga fianarana ho an'ny miny anao amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana tanora isika riavana malala maro ny tanora ankehitriny isika no avo ny fiangonana isika no avo ny firenena maro ny rendrarendra zay manitona eto amin'izao tontolo zao tsy voatery ho voasarotra izany ianao akory fa raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao hanafaka anao betsaka ny tanora lavo rendrika ao anatin'ny fiankinan-doha amin'ny zavatra maro samihafa ny zava-mahadomelina ny fiteny tsy maontina ny fitafy tsy maontina sy ny sisa ary manala baraka ny voninahitran'Andriamanitra zany fa ianao kosa isika kosa tanora kristianina isika modely eo amin'ny fiarahamonina misy antsika zava-dehibe ny fijoroantsika ho modely tsara ry avana malala fa sady mamonjy ny tenantsika sika ho ny 140 raha manao izany ianao mamonjy ny tenanao sy izay miaino anao ihany koa aoka ho kristianina alaitahaka isika ohatra tsara isika fa aza manao mpitaro-bato vilam-bava ry havana malalao amin'ny tompo izay no hafatra rogoavana omen'ny tompo atsika kehitriny mpanompon'Andriamanitra mikely aina fatratra amin'ny asa fanompoana mpanompon'Andriamanitra miseho ho modely tsara ohatra tsara alain-tahaka mova izany tokoa isika ve ohatra tsara sa isika no fanebaky ny olona anaovan'ny olona teny fanesoana isan-karazany aoka tsy ho amin'ny vavan'ny olona zany fa mba ho feny fiderana kosa reny olona rehetra mahita tsika reny fa tena tanora kristianina isika zanak'Andriamanitra isika miaina amin'ny finoana rehefa nandray izany ten'Andriamanitra santsika ravana malala dia miantso atsika ary ny tompo aoka izay ny fahotana rehetra aoka izay ny faharatsiana rehetra miantso antsika ny tompo mba io mpifaliana aminy hiaraka hanompo an'Andriamanitra isika mba hamonjentsika ny tena isika sy hamonjentsika koa reo manodidina antsika amarana izao toriteny rahavana eto antsika hira faharofarany aoka tsy miantso anao Thank you.
tsarana hiaina fiadanana miantso anao ny tompo eny sasamiantso izy tsy manandelotina fa te amo tsy ampivaliana satria ty tena ty Kristy miantsika i Jesosy aza mangatakandro fa anio no fotoana mety voninizy handray anao. An'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana ny fiadanany. Amen.